Halleloja. Miarabantsika rehetra amin'ny anarana mahery Jesosy Kristy tonga amin'izao andro mahafinaritra zao fotoana mahafinaritra fa atsika manana ora ray miaraka amin'Andriamanitra zao. Afaka mizara ny teny mahafantatra ny teny afaka miankohaka ho an'Andriamanitra. Tsika mbino fa salama tsara daholo tsika androany ary mino fa eo ianao ary zarao ihany koa zao roy izao ahafahany havanao, ahafahany ankonanao, ahafahany namanao rehetra manaraka zao fotoana sarobidy miaraka amin'Andriamanitra zao. Zay miandraka no manolotra ny fotoana eto ary izara ny tenin'Andriamanitra aminao. Fa milohan'izany dia hivavaka tsika aloha aleo mihitsy ny fanay masina no hitarika antsika androany. Mirabanao Félicien, mirabany Hery Rabenja izay avany a Brest, faly mbola miona aminao eto ary ny felana ihany koa mba zarao ny roy fa tsara ny fiarahantsika miaraka amin'ny tompo. Andaontsika hivavaka aloha hiteny hoe tompo oka ianao fanay masina nitarika an'izao fotoana izao satria tena fotoana ny fanay masina zao. Ena andalo Pentecoste isika ary ny fanay masina hitaridalana antsika amin'ny anarana mahery Jesosy. Asanaty ny feonao dia andaontsika hivavaka. Hainao izay an-danitra misaotra anao zahay ary mankalaza anao zahay nomenao an'izao fotoana izao ahafahanay tompo manompo anao. Zao ora anankiray hanomezanay voninahitra anao zao. Tompo, eny efa nanao ny zavatra rehetra nandritry ny ty andro ty ary mety mbola tsy tapitra zany kanefa tompo misy fitsaharana eo aminao dia mila anao zay fanay masina. Mila anao zay fanay masina hitaridalana anay ampahafantatra anao ray amin'ny anarana mahery Jesosy. Amen. Halleluja. Tsara ny tompontsika. Daontsika hiteny amin'ny fanay masina hoe fanay masina tario zahay. Fanay masina tonga soretrianao, mandray anao zahay raiso ny toeranao. Ianao mandrandrainay, milanao ny fonay, fananiry ny fanatrehanao. Fanay masina tonga soretrianao, mandray anao zahay raiso ny toeranao. Ianao mandrandrainay, milanao ny fonay, fa maniry mafy ny fanatrehanao. Avy maminoy tanterakay fa ety anao, tsy ho feno zavatra fao afa-tsy ianao, hitondray la fiainanao, tompo ao anatiko ao, fanay masina mamiko indrindra anao. Avy maminoy tanterakay fa ety anao, tsy ho feno zavatra fao afa-tsy ianao, hitondray la fiainanao, tompo ao anatiko ao, fanay masina mamiko indrindra anao. Fanay masina mamiko indrindra anao, fanay masina mamiko indrindra
miaraka amin'ny fanahy masina. Omalytsika vao misy fety nafinaritra be. Fantatro fa any Madagasikara sy any amin'ny toerana hafa koa dia mitoy izany fety izany dia ny atao hoe fetiny Pentecoste. Fetiny na tonga ny fanahy masina tonga takan'ilay lafy teo amin'ireo apôstôly, teo amin'ireo mpianatra Jesosy. Alleloia. Andriamanitra omaly, androany ary mandrakizay tsy miovy izy. Alleloia. Tsara ny fiarahantsika miaraka amin'ny Tompo. Sa ahoana izy ianao Relia? Tsara. Amen. Ny andro afaka manontany namanao koa ianao androany nanahoana ny andronao androany? Amen. Mahafinaritra rehefa miaraka amin'ny Tompo. Zao rehefa eo ny Tompo dia misy avokisam-pifaliana. Rehefa eo ny Tompo na misy stress aza na misy problème aza dia zao ny Tompo efa nandresy an'izao tontolo izao. Ny Tompontsika Jesosy Kristy izay Jesosy Kristy mahalala antsika, tsy mamela antsika irery ihany koa. Alleloia. Ary indrindrandrindra ny fanahy masina. Ny fanahy masina izay mame fiadanana antsika, mame fanantenana antsika, mampianatra antsika. Alleloia. Androany dia ifantoka itsika satria ny lohateny amin'ity volana ity moa dia hoe ny fifantohana. Amen. Ny fifantohana ary taditsika ny tantaran'ny Petera izay nahita an' Jesosy nandeha teny ambony rano dia niteny hoe Jesosy raha tenenao dia aleo za nantona anao. Dia Jesosy niteny vy manantona. Rehefa mibanjina tany amin'ny Jesosy ny masony, rehefa nifantoka tany amin'ny Jesosy ny masony Petera dia tsy niletika izy. Fa fantany vao nahita an'ilay rivo-doza manodidina izy dia niletika. Amin'ity volana ity dia volan'ny fifantohana, volan'ny fifantohana. Amen. Ary antsika moa rehefa mizara ny tenin'Andriamanitra dia araka ny sitrapon'Andriamanitra, araka ny fomba fijerin'Andriamanitra, araka ny fomba fahitan'Andriamanitra sy ny fomba fiainan'Andriamanitra, araka ny fomba fisainan'Andriamanitra. Alleloia. Ahoana moa zany izay hitantsika ao amin'ny Jesosy Kristy fa saingy raha ohatran'ny hoe zavatra rehetra iainako tsy ho fantatra ao velively, fa ny fanazy ao anatiko ao mahafantatra ny iainako. Dia ohatran'izany koa miaraka amin'Andriamanitra raha tena hoe ahafantatra ny fomba fisainan'Andriamanitra tsika, ahoana izany fifantohana izany araka n'Andriamanitra, araka Baiboly, dia mila mahafantatra tsika hoe ny fanan'Andriamanitra, ny fanahy masina mahalala tsara indrindra no voalohany mahafantatra ny tena fisainan'Andriamanitra. Izay ny teneny amin'ny Korintianina voalohany 2:1-12 izay miteny toy izao hoe fa iza ny olona mahalala ny ao am-pon'ny olona afa-tsy ny fanahin'ny olona izay ao anatiny ihany. Ary toy izany koa tsy misy mahalala ny ao am-pon'Andriamanitra afa-tsy ny fanahin'Andriamanitra ihany. Amen. Izay ny mahatonga antsika hoe omentsika sehatra ny fanahy masina. Satria rehefa ny fanahy masina no hampianatra antsika eto, rehefa ny fanahy masina no mitari-dalana antsika eto dia fantatritsika inona ny fisainan'Andriamanitra, inona ny ao am-pon'Andriamanitra. Halleloia. Ary ny fanahy masina koa dia izy ny mpampianatra tsara indrindra, mpampianatra tena tsy ahita-karina ny fahatsarany. Eo amin'ny Jona 4:5-9 zao ny tenin'Andriamanitra, fa ny mpananatra dia ny fanahy masina izay irahany ray amin'ny anarako, amin'ny anaran'i Jesosy io izy no hampianatra anareo ny zavatra rehetra sy hampahatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Menina, izy mampianatra antsika, izy mampatsiahy antsika ny fitiavan'ny Tompo antsika, fitiavan'ny ray antsika ny an-danitra amin'ny anaran'i Jesosy. Halleloia. Ary ny tena mahafinaritra ihany koa dia izao, mety hoe ny fiainana sy ny fahavalo mety hoe
manitsakitsaka anao, mety hoe mangejanao amin'ny zavatra anankiray, amin'ny situation iray, na mangejanao amin'ny zava-misy. Fa zao ny vaovao tsara teneniko anao, rehefa eo ny fanan'Andriamanitra dia eo koa ny fahafahana. Amen. Zay mihitsy ny teniny eo amin'ny baiboly, eo amin'ny Korintianina 2:7-7. Ao no sy ny tompo, ary ny tompo izany fanahy zany, ary zay hitoeran'ny fanahin'ny tompo no hitoerany fahafahana. Amen. Izay hitoeran'ny fanahin'ny tompo no hitoerany fahafahana. Ary tena teneniko anao fa rehefa manome any fanahiny Andriamanitra dia tsy misy fetra, tsy misy hoe omena fanahy kely ianao dia ny anakay omena fanahy ngeza be, tsia, fa Andriamanitra rehefa manome ny fanahy dia manome fanahy tsy misy fetra, zany hoe fahafahana tsy misy fetra no iainanao rehefa manara-dia ny Kristy ianao ary manaiky ho tarihan'ny fany masina. Amen. Ary tsy gaga androany raha miainao zao toriteny zao ianao dia azo fahafahana ianao. Halleluja, halleluja. Ary ihany koa Jesosy anefa nyteny ho eo foana Jesosy, tsy andao antsika izy, tsy hamela antsika ho kamboty izy. Jesosy ny teny izany, so mihitsy ny teny eo amin'ny Jona 4:7-7, Jean 14:18. Zao ny tenin'ny Jesosy hoe tsy hamela anareo ho kamboty aho, hankaty aminareo aho. Amen. Androany makeo aminao Jesosy. Halleluja. Ampianatra anao ny fany masina androany, ahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra ianao androany, hifantoka amin'ny Jesosy Kristy ny masonao, andeha ny ambonin'ny rano ianao, anana n'izany finoana zany ianao amin'ny anaran'i Jesosy, ary indrindrandrindra azo fahafahana ianao. Halleluja. Zany hoe tena tonga dia délivrance goavana eo amin'ny fiainanao zany, délivrance amin'ny situation rehetrarehetra, aza matahotra ianao, fa rehefa eo ny fanan'Andriamanitra ainy atao ny zavatra rehetra, satria izy ilay mahery, izy ilay mahery, ny fanan'Andriamanitra izy ilay mahery. Halleluja. Tsy zava-mahagaga tsy hainy ataony aminao satria izy ilay mahery, izy ilay mahagaga. Izy matanjaka tongony manam-pahefana, izy n'Andriamanitra mifehizao etrizao, tsisy zava-mahagaga tsy hainy atao mamina. Halleluja. Hotoizantsika ny tenin'Andriamanitra fa ao anatin'izao dia hiteny bon anniversaire an'olona anankiroa aloha zay hitako manaraka eto. Voalohany aloha ny Ernest, tahian'Andriamanitra ianao Ernest Razafinjatova, bon anniversaire ianao amin'izao andro mahafinaritra zao. Ho anao koa idéal Norso, tahian'Andriamanitra indrindra ianao ary ny fany masina ny anome fitiavana anao betsaka, anome fiadanana anareo mianadahy, tahian'Andriamanitra nareo. Dia ho azy izay manana anniversaire ka mety tsy fantatra, tahian'Andriamanitra ihany koa ianao androany. Halleluja. Eto amin'ny atao hoe fifantohantsika, ary rehefa ohatrany hoe mihaino tenin'Andriamanitra tsika dia mila mahafantatra ny hoe avy amin'Andriamanitra ny zavatra tenenina. Zany hoe ny fototra dia ny tenin'Andriamanitra izay Jesosy Kristy. Raha mijerentsika hoe i Jesosy Kristy ve nanana fifantohana, eny betrany ny valiny, satria tsy nijery izy hoe
à gauche na droite, tsy mijery izy akavia na akavanana, fa ozy izy dia zao mission navitra anyreto malalako reto aho. Eny hatramin'ny fahafatesana nataony mission nanavitra antsika izy. Jereo tsara nge Luka 4:7-9 ka hatramin'ny 7:10. Zao ny mission Jesosy teto ambonin'ny tany. Ny fanahy Jehovah no atao amiko, satria nanositra ahy hitory teny soa mahafaly amin'ny malahelo izy. Amen. Raha malahelo ianao teneno hoe faly andro any. Raha marary ianao teneno hoe sitrana andro any. Raha mahantra ianao teneno hoe manan-karena andro any. Zay ny atongavan'i Jesosy. Halleluja. Ozy izy ny teniko hoe nanirakay hitory fandefasana ampifatotra izy. Zany hoe raha misy fatotra ao dia afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Raha misy fitorinana ny tribonaly, afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Tsy fampahiratana ny jamba. Halleluja. Ka nafaka izay napahoriana ary hitory ny taona akasitrahan'i Jehova. Ity taona ity ny taona akasitrahan'i Jehova ho anao. Na zao rehetrarehetra zao aza mety mandalo krizy, fa ampy taona ity ny taona akasitrahan'i Jehova ho anao sy ny ankonanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, satria zany ny antony atongavan'i Jesosy. Halleluja. Jereo nge tamin'i Jesosy teto ambonin'ny tany ny jambana hiratra. Halleluja. Ny démonie lasa nakany amin'ny kisoa, afaka ny olona. Halleluja. Afaka ny napahoriana aretina le ramatoa le vehivavy. Firy taona napahoriana aretina teo. Pasitrana izy kasika ny ravin-damban'i Jesosy fotsiny. Halleluja. Nahay ny fatoka Jesosy Kristy. Eny na dia fatana aza fa tena mafy ny hahazoanao azy ny ambonin'ny lakroa amin'ny fahafatesana. Fa tsy nialy izy, fa ny fantoka tamina ny raha niray anazy izy. Halleluja. Fa ity ny zavatra anankiray hanampy anao eo amin'ny fiainanao, satria itsika moa rehefa atao amin'ny SCI dia hoe ahoana no ahafahantsika mampiatra ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Amen. Mampiatra, satria tsika tsy mpihaino fotsiny fa mampiatra. Tsika mpakatoa fa tsy matotoa. Halleluja. Ahoana ny fomba ampiarana ny tenin'Andriamanitra? Inona iza modelintsika? Fantatsika fa Jesosy Kristy ny modelintsika. Inona ny zavatra nataon'i Jesosy tamin'ny mission? Iray aloha izy olona mpifantoka, fa tia ny zavatra anankiray zay rehefa nandinika amin'ny Baiboly dia nisy toetran'i Jesosy tsara ananantsika ihany koa izay toetra zay. Dia inona le izy? I Jesosy Kristy nametraka fanontaniana. Amen. Nametraka fanontaniana Jesosy Kristy. Raha tena dinihana aza ao amin'ny Baiboly, infito sy telonjato 307 fois Jesosy Kristy nametra-panontaniana. 307 fois izy nametra-panontaniana. 113 fois izy namaly ny fanontaniana hafa, fa intelo monja izy namaly ny fanontaniana napetrany. Eritrereto amin'izany zany hoe i Jesosy Kristy zany mpampianatra lehibe fantatsika ny fiainany, fa ny akabetsahan'ny fotoana izy dia nametra-panontaniana. Halleluja. Tendray tsika mandeha amin'ny fiainantsika tsy mametra-panontaniana fa tonga dia mandroso rehefa midona amin'ny rindrina voagaga. Tendray hoe misy zavatra tsy azosika dia tsy apetratsika akory ny fanontaniana. Inona ny mahatonga an'izao? Fa zao Jesosy dia tena mpametra-panontaniana re olona. Halleluja. Ary rehefa tena dinihana ny fanontaniana dia manampy anao hifatoka amin'ny zavatra anankiray. Ohatra fotsiny hoe raha manontany fotsiny ianao any zavatra anankiray tsy azonao, ka hazavaina aminao le izy dia mahazava kokoa le izy rehefa hazavana aminao.
satria ianao nametram-panontaniana. Alleloia. Ireto misy fanontaniana tena afaka apetraka Jesosy eo amin'ny fiainanao amin'izao orantsika miteny zao, amin'izao segondra miteny zao. Alleloia. Ary mba hanampy anao koa hoe hifantoka amin'ilay zanak'Andriamanitra ilay fanontaniana izay apetraka Jesosy. Ireo fanontaniana ireo dia raisiko ao anaty baiboly daholo. Amen. Raisiko ao anaty baiboly daholo ka vonona ve ianao hoe ndao tsika ary hitenin'i Jesosy ianao hoe mandrosoa ianao Jesosy eto amin'ny fiainanay, mandrosoa ianao izao dia apetrao ny fanontaniana ao. Alleluia. Hoe Tompo, reko ny feonao izao mandrosoa ianao izao Jesosy. Alleluia. Asandato ny feonao sady mivavaka ianao izay manao ny fiankofany mampandroso an' Jesosy Kristy sy ny fanahy masina. Ianao mivavaha mangatà teny ray fotsiny avany amin'ray ianao mangatà fanontaniana ray fotsiny avany amin'ray ianao. Alleluia. Zay Tompo le feonao, reko ianao am-poko fa maniry mafy any aho dia iombona halalanao. Zay Tompo le feonao, reko ianao am-poko fa maniry mafy any aho dia halalanao. Mandroso Jesosy tonga soa ianao fa manerana ny fanatrehanao. Maniry ny fo dia hitoeranao ka sy ao Jesosy fa manantenanao fa faraniza ilaiko sy tiako reo anilanao. Tompo ianao ny fahazavana, avy aminao ny fahitana, mitakalo ny mpitiavanao no mirotsaka ao am-poko. Tompo ianao ny fahazavana, avy aminao ny fahitana, mitakalo ny mpitiavanao no mirotsaka ao am-poko. Mandroso Jesosy tonga soa ianao fa manerana ny fanatrehanao. Maniry ny fo dia hitoeranao ka sy ao Jesosy fa manantenanao fa faraniza ilaiko sy tiako reo anilanao. Dia alalany Jesosy izarazara mombamomana. Jesosy tonga soa ianao fa manerana ny fanatrehanao. Maniry ny fo dia hitoeranao ka sy ao Jesosy fa manantenanao fa faraniza ilaiko sy tiako reo anilanao. Tonga soa ianao Jesosy, tonga soa ianao eto amin'ny ankonanay. Tonga soa ianao ho an'ny reto zanakao izay manaraka anao reto rehetrarehetra ho derainay sy ankalazainay ny anaranao. Mitenina Tompo, mitenina fanahy masina malala tsara indrindra tiako indrindra.
Amen. Amen. Tsara ny tompontsika. Alleluia. Eo Jesosy eo akaikinao eo ary fantany hoe izy ianao. Fantany zavatra iainanao. Alleluia. Ary ny fanahy masina mampionona anao. Fa misy fanontaniana vitsivitsy reto tsy ela ny fanontaniana fa ao anatin'izay 307 question zay dia anakivaly ihany no tena hosonganiko ao anatin'ilay izy. Ary fanontaniana mipetraka ao anao, fanontaniana voalohany dia hoe ataon'olona ho iza moa ny zanak'olona, ary ianareo kosa manao ahy ho iza. Dia ny fanontaniana Jesosy voalohany, ataonao ho iza moa izy? Izy aminao. Jesosy ve aminao le be volombava be, tsy lava volo? Jesosy ve aminao le zazakely? Jesosy ve aminao le nifantsika teny ambony croix? Jesosy ve aminao le nitsangana tamin'ny maty? Iza moa ny hoe zanak'olona? Iza izy aminao? Matthieu 5:17 ka hatramin'ny 17. Zao ny tenin'Andriamanitra. Ary rehefa tonga tany amin'ny faritany Kaisara Filipo Jesosy dia nanontany ny mpianana izy ka nanao hoe ataon'olona ho iza moa ny zanak'olona? Ianao zany afaka manontany hoe ataon'olona iza moa Jesosy? Valio izay fanontaniana izay. Dia hoy ireo, hoy ny sasany Jona mpanao batisa, ary hoy ny sasany Eli, ary hoy ny sasany Jeremia, nanakay amin'ny mpaminandy. Eto aloha dia jereo tsara ny teny mihitsy ny mpianatra teto hoe anakay amin'ireo mpaminandy. Malaza be mantsy miteny hoe Jesosy dia mpaminany fotsiny, fa jereo tsara ny valiny. Ary hoy Jesosy taminy fanontaniana faharoa napetraka Jesosy, fa ianareo kosa manao ahy ho iza? Jereo fa tsy nivaliany Jesosy le fanontaniana voalohany fa nasain'ny mpianana namaly azy. Indray ianao rehefa manontany fanontaniana dia aza hoe ianao ihany mamaly anazy fa aleo ny sasany mba matry. Alleluia. Ary hoy Jesosy taminy, fa ianareo kosa manao ahy ho iza? Ary namaly Simona Petera ka nanao hoe ianao ny Kristy, zanak'Andriamanitra velona. Avero, ianao ny Kristy, zanak'Andriamanitra velona. Dia Jesosy vao namaly. Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe 17, sambatra ianao. Petera bar Jona, na sambatra ianao ry Quinsley Normand, sambatra ianao Nourso, sambatra ianao Fetra, sambatra ianao ry Nadia, sambatra ianao ry Hery. Alleluia. Satria fa tsy nofo amandranina ny eo anao zany fa ny raiko izay any an-danitra. Alleluia. Zay ny fanontaniana voalohany. Izy Jesosy aminao. Misy miteny koa hoe Jesosy dia Andriamanitra vazaha, Andriamanitra vazaha taiza. Misy miteny hoe reo vazaha reo no mitondra ny tenin'Andriamanitra ny Baiboly tany Madagasikara. Ngamba ny olona tsy nianatra ny tantaran'ny Baiboly zany, satria ny olona anisan'ny voalohany nanana ny Baiboly teny an-tanany dia ny Afrikanina. Aza dino zay. Zay vao nalain'ny Europeanina, zay ny Europeanina vao lasa niverina taty Afrika indray. Aza dino zany. Izy Jesosy aminao. Fanontaniana faharoa. Ianao zao tenena hoe izao no tenin'ny Baiboly, ho Tahiana ianao, azo fiadanana ianao, efa miaraka amin'ny tompo ianao dia tsisy atohatra anao, lohany ianao fa tsy rambony. Fanontaniana Jesosy aminao dia izao, mino an'izany ve ianao? Zay le fanontaniana faharoa, mino an'izany ve ianao? Alleluia. Jesosy alohan'ny anaovany zavatra dia manontany foana izy, mino an'izany ve ianao? Le fatrany finoanao aloha ny anontaniany, ianao ve mino an'izany? Tena tsara.
Misy tantara ty tena tantara nafinaritra be mihitsiny, ary tena azahoantsika inspiration mihitsiny. Dia tantara ny jamba, ilay jamba tany amin'ny nahakely azy. Hitantsika moa zany tantara zany ao amin'ny Jona 7:5 15 ka hatrany amin'ny 5:30. Efa kiko aingana aminao le izy. Ary ny fariseho koa, fariseho zany le reo vavaka, le mampiatra lalàna be fotsiny, fa nisy fahantsoana zareo. Raha ataoko hoe le fariseho zany tamin'izao fotoana zany le esprit de religion, le fombafomba mpivavahana. Dia reo ary ny fariseho koa nanontany azy izay nahiratany masony. Dia hoy izy taminy, nasiny fetany masoko dia nosasako ka nahiratra. Eo 4:12. Ary ny fariseho sasany tsy avy amin'Andriamanitra zany lehilahy zany, satria tsy mitandrina ny sabata izy. Hoy ny sasany, ataony lehilahy mpanota ahoana ny fay manao fahagagana toy izany. Dia ny sara-tsaina izy teo zany misy fisarahan-tsaina. Ary hoy izy indray izy tamin'ilay jamba, ahoana ny ilazanao azy fa nampahiratra amin'ny masonao izy. Dia hoy izy ilay jamba, mpaminany izy. Ary amin'izany Jiosy tsy mino azy hoe efa jamba ka nahiratra, ambara-piantso ny ray aman-dreny ilay nahiratra. Teo zany natsoina mihitsy ray aman-dreny, satria ahoana koa hity ve le jamba hatramin'ny nahakely azy, hatramin'ny nahateraka anazy. Dia nahita teo nasiana feta, nasiana roran'ny tompo zany ny ana. Dia nisy ohatrany feta labo zany, dia napetany teo. Dia nasain'ny tompo sasana dia nahiratra, natsoina ray aman-dreny. Ka nanontaniana hoe, eo amin'ny 7:12, ka nanontaniana hoe, zanakareo moa ity zay lazainareo fa teraka jamba, fa nahoana ary nahiratany izao. Dia natahotra koa ny ray aman-dreny io namaly. Ny ray aman-dreny namaly ka nanao hoe, fantatray fa zanakay ity sady teraka jamba. Ay aloha voalohany. Fa kosa tsy fantatray izay nahiratany izao, raha tsy fantatray izay nampahiratra amin'ny masony. Izy ihany anontaniana fa efa lehibe izy, oka izy laza amin'ny tenany. Alleloia. Dia indray ianao nge nahatsapany fanahy masina ny asa teo amin'ny fiainanao ianao, nahatsapany Jesosy hoe niasa teo amin'ny fiainanao ianao. Dia misy manontany fa ahoana niova ohatran'izao ny fiainanao. Ianao le taloha le ahoana re zany le marahelo lava iny lasa be fifaliana, fa ahoany, fa inona ny seho e? Ianao le narary taloha lasa sitana, ahoany? Be dia be ny fanontaniana. Zao ny 2:20. Izany teny zany lazain'ny ray aman-dreniny, satria natahotra ny Jiosy izy. Fa efa nifanaikitra teo ny Jiosy, raha misy manaiky an' Jesosy io ho Kristy dia hoana hiala amin'ny sinagoga. Movety zany zavatra amin'izao, rehefa manaraka ny Kristy ianao dia ampitahorana miala amin'ny fiangonana ianao, miala amin'izao ianao, miala amin'izao ianao. Zany nge efa niseho taloha zany, tsy zava-baovao. Dia izany ny lazan'ny ray aman-dreny hoe efa lehibe izy fa izy anontaniana. Dia niantso ilay jamba teo aloha indray izy ka nanao taminy hoe, zao omeo voninahitra Andriamanitra, zahay malala fa mpanoto zany lehilahy zany. Dia eto mahafinaritra be mivaly jamba. 5:20. Fa izy namaly hoe tsy fantatro na mpanoto izy na tsy, zavatra aloha ihany ny fantatro. Jamba ao teo aloha fa mahiratra ao zao. Alleloia. Ary mbola nampiny, jereo tsara le zavatra niseho. Dia mbola niteny zany retsy, satria tsy hitantsony izay teneniny. Dia eo 7:20, eo 1:20. Dia hoy izy, inona no nataony taminao? Nahoana nge nampahiratany masonao e? Dia ireo mpampianatra, atao hoe mpampianatra fariseo ireo,
no nanontany zany an'le jamba, dia Jehova navaly le jamba indray. Tena maly azo izy hoe efa voalazako taminareo raha teo fa tsy nihainonareo, nahoana te hiaindraigna nareo, no te ho mpianany koa venareo. Alleluia, alleluia. Zany ny asan'i Jesosy amin'ny fiainantsika zany. Raha misy manenjika ianao momba an' Jesosy satria ianao mino an' Jesosy, dia izao no te ho mpianany koa venareo an'izay tsy mino azy. Dia eo fa 7:20 ozy izy hoe tena nevateva azy izy ka nanao hoe ialany mpianana, fa zay mpianatry Mosesy. Dia izay mahalala Mosesy ny tenenan'Andriamanitra, fa amin'izany lehilahy zany dia tsy fantatra izay niaviany. Dia raha lehilahy namaly azy hoe mba mahagaga tokoa lahy zany, fa tsy fantatra reo ny niaviany, nefa nampahiratra amin'ny masoko izy. Amen, amen. Dia eo faraka amin'ny 30, fantatsika fa Andriamanitra tsy mihaino mpanota, fa izay mivavaka aminy sy manao ny sitrapony no henony. Fa 30, atsaytsay dia tsy mbola re, fa nisy nampahiratra amin'ny masony izay teraka jamba. Raha tsy avy amin'Andriamanitra zany lehilahy zany dia tsy mahefa na inona izy. Alleluia. Namaly reo ka nanao taminy hoe tena teraka tamin'io tela, ka elahy indray ve mampianatra anay, dia niroany izy. Dia jereo ny tenin' Jesosy. Efa fantatr' Jesosy fa niroana ilay jamba. Jesosy nandrefa fa niroany raha lehilahy. Fa rehefa nahita azy izy dia nanao hoe jereo Jesosy tsy nanisy commentaire, fa inona nataon' Jesosy? Nametraka fanontaniana ahafahany ilay jamba mifantoka aminazy, ahafahan'ilay jamba mifantoka amin'Andriamanitra. Jesosy nandrefa efa niroana, rehefa nahita azy izy dia nanao hoe mino ny zanak'Andriamanitra va ianao? Amen. Mino ny zanak'Andriamanitra va ianao? Fanontaniany Jesosy Kristy aminao androany, mino ny zanak'Andriamanitra va ianao? Raha izay nandraisanao anazy amin'ilay fanontaniana voalohany teo, dia hoe mino ny zanak'Andriamanitra va ianao? Mino an' Jesosy va ianao? Mino ihany koa va ianao fa rehefa mivavaka dia hain' Jesosy mamaly an'io vavaka ataonao io? Raha manao sitrapon'Andriamanitra ianao, dia mino va ianao fa hivaly ny vavaka ataonao? Alleluia. Dia hitanao mbola fanontaniana koa napetraka Jesosy eo amin'ny Jona 1:20 hoe ary zay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay, mino va ianao? Ary zay rehetra velona ka mino azy Jesosy dia tsy ho faty mandrakizay, mino an'izany va ianao? Amen. Matetika sika kristianina rehefa misy ny olona maty na misy olona lasa dia tena mitomany be, tsy ahitanao tsony ahy, tsy izao tsony ahy, tsy anona tsony ahy. Za tsy miteny hoe tsy marary le lozana, fa saingy izao mino ve ianao fa raha mandray ny Kristy ny olona iny dia tsy ho faty mandrakizay? Amen. Dikan'izany ianao koa nge mbola ho faty satria ianao andalo eto amin'ny nofinao ity zany no tiako tenenina. Fa ny fanahinao tsy ho faty mandrakizay rehefa miaraka amin'i Jesosy, fa mahazo fiainana mandrakizay ianao. Mino an'izany ve ianao? Alleluia. Fa rehefa mino ianao dia akasitrahan'Andriamanitra ny zavatra ataonao. Rehefa mino teniny ianao, rehefa mino tenin'Andriamanitra ianao dia akasitrahan'Andriamanitra ny mombanao rehetra. Ataovy aminao misy olona eo anatrehanao dia miteny zavatra ianao dia tsy hinony olona koa izay zavatra teneninao. Dia inona nataonao? Tsy hanao ninona amin'ireo olona izay tsy mino anao ireo ianao, izay tsy mino ny teninao, dia maika fa Andriamanitra. Alleluia. Dia jereo tsara amin'ny Jona 1:20 ao nozy izy ny tenin'Andriamanitra mbola fanontaniana ihany. Nozy izy hoe hoy Jesosy taminy, tsy voalazako va fa raha ino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra?
Amen. Raha te ahita ny voninahitr'Andriamanitra ianao, apekary ny finoanao. Alleloia. Apekary ny finoanao. Oka ianao hibanjina amin'ny Jesosy, minono tenin' Jesosy. Alleloia. Misy amin'ny ampitondra firenena anankiray kristiana zay moa miteny hoe minono fotsiny ihany e. Zay ny anazy. Fa en fait tsisy ny teny an'izay fa Jesosy ny teny an'izay. Zay tokony alaitsika hoe minono fotsiny ihany. Alleloia. Fanontaniana fahatelo ho anao. Satria ianao raha mino. Satria ianao raha ohatra ka nandray anazy izy mihitsy ny Andriamanitra, zanak'Andriamanitra, dia fanontaniana fahatelo aminao. Mba hahafahanao mifantoka eo amin'ny fiainanao dia hoe inona no tianao ho ataony aminao. Inona no tianao ataony Jesosy aminao. Dia tsara misy an'ilay tantara teo amin'ny Matthieu toko 20:7-20 ka hatramin'ny 4:30 ihany koa, dia tantaran'izy mirahalahy-jamby. Izay nandalo Jesosy dia Jesosy zanak' Davido, Jesosy zanak' Davido. Alleluia. Dia rehefa nandeha Jesosy Kristy hoe anteny zany rehetra hoe mamindrafo aminay, mamindrafo aminay. Ireo mpandalo rehetra, ireo olona rehetra teo amin'ny vahoaka rehetra teo ny teny anjareo, mangina kely nareo. Mangina. Zero tsara, fa kitsika kely eto aloha eo amin'ny 70. Ary indray nisy jambaroalahy nipetraka teo amoron-dalana, ary noho ny rehefa Jesosy no nandalo dia niantso izy ka nanao hoe mamindrafo aminay tompo zanak' Davido. Tsy nandeha nitady vola ary zalahy hoe ho akany amin'ny klinika na akany amin'ny hôpitaly. Tsy nandeha nitady olona ary zalahy indramam-bola hoe izay te hahiratra. Fa ozy izy mamindrafo aminay tompo zanak' Davido. Ary ny vahoaka ny teny mafy azy mba hangina. Indray ianao misy moa olona asaina ao am-piangonana, ndao nareo mba hiangona ary zalahy. Zay tsy tia makany amin'ny fiangonanareo fa mitabataba amin'ny fiangonanareo any. Fa ahoana moa zay tsy tabataba rehefa mila famindrapo avy amin'Andriamanitra? Eto nge vahoaka ny teny mafy, ary ny vahoaka ny teny mafy azy mba hangina. Fa voamaika ny antsoato izy ka nanao hoe mamindrafo aminay tompo zanak' Davido. Ireo tsara. Dia inona ny zavatra nitranga? Jesosy nijanona. Vahoaka be teo fa rolany ny antsoantso mafy be. Rehefa mila famindrapo ianao aza mangina zany. Tsy ny olona akory ny hafa fa Andriamanitra tompo angatahana famindrapo. Jesosy nijanona. Dia niantso azy ka nanao hoe nareo ve tsy mieritreritra fa fantatry Jesosy ny tedaviny? Fa zao ny teneniny, inona ny tianareo ataoko aminareo. Alleluia. Fanontaniana ho anao zany androany mipetraka ho anao. Inona ny tianareo ataoko aminareo. Teto nifantoka izy mirahalahy, nifantoka tamin'i Jesosy, tsy nifantoka tamin'ny mpianana azafady nge mba manaova intervention kely amin'ny Jesosy eo hoe fa za mba te hahiratra e. Tandremo aza mifantoka aminay mba manaova intervention kely fa za mba te hahazo poste. Tsia. Fa nifantoka tamin'i Jesosy dia nifantanian'i Jesosy, inona ny tianareo ataoko aminareo. Alleluia. Ary Andriamanitra tsy miova. Jereo tsara nanontaniany tamin'ny Solomona ihany koa. Tamin'ny Solomona nanao fanatitra goavana be. Ray tamin'ny fifantohana, tamin'ny fangatahana famindrapo, faharoa tamin'ny fanatitra. Salomona nanao fanatitra arivo. Dia ozy izy ny tompo, inona ny tianao ataoko aminao Solomona? Eo amin'ny mpanjaka voalohany zay toko 7:5 ka hatramin'ny 4:12. Alleluia. Nanontany teo Gibeona ny sinon'i Jehova tamin'ny Solomona tamin'ny nofo no ny alina. Hoy Andriamanitra, angatao izay tianao omeko nao. Amen. Ianao koa zany mila mahay mangataka amin'Andriamanitra. Ianao tsy afaka hitodika any amin'ny olona.
fa ho aiza moa tsika nitodika fa any aminy tsika mitody manompo masika any aminazy izy ny mitendrombohatra avo ny fahasoavana rehetra dia avany ambony no mirotsaka avy aty ambany aty. Halleloja. Manopiny masoko atendrombohitra avo avy aiza no ny famonjena. Manopiny masoko atendrombohitra avo avy aiza no ny famonjena. Halleloja. Avy any amin'ny famonjentsika. Halleloja. Fanontaniana manaraka. Zay ny tenako anay fanontaniana Jesosy Kristy amin'ny fiainanao. Na androany aza manontany anao Jesosy, inona ny tianareo ataoko aminareo sy Jesosy. Fanontaniana fahaefatra apetraka Jesosy aminao. Nahoana ny taitaitra ianao. Halleloja. Ary nahoana no mihanahana ny fonao. Zany hoe nahoana ny be fanahina ny fonao. Nahoana ny taitra ianao e. Ary nahoana no mihanahana na be fanahina ny fonao. Dia tsara amin'ny Luka 4:20 andiny fa 4:30 ka hatramin'ny 4:40. Luc 24:36-40. Be dia be miotakotaka e. Tokony misy fandriana ao anatin'ny fonao ao ahafahanao mipetraka tsara. Ary fanontaniana Jesosy Kristy mihitsy hoe nahoana ny taitra ianareo e. Ary nahoana ny mihanahana na be fanahina ny fonao. Ity tantara ity dia izao, rehefa ohatra ka nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy dia nitsangana teo fovonidrareo. Teo fovony teo zany Jesosy nitsangana. Zay ny teny Baiboly. Dia hozy izy Jesosy fiadanana ho anareo. Amen. Dia taitra sady raiky tahotra ny rehetrarehetra. Satria nataony fa matoto izy. Averin-dralahy fa toto maty Jesosy dia efa maty tary Jesosy, efa nalevina, efa hita ny fahafatesana. Tampotampoka teo izy niseho teo. Varavarana nefa midy. Dia gara zalahy. Dia ozy izy Jesosy taminy. Nahoana ny taitra ianareo, ary nahoana ny mihanahana ny fonareo. Izao sy ny tanako sy ny tongotro, fa izao no izy. Tapao aka jereo fa ny matoto tsy mba manana nofona taolana tahaka izao ahitanareo ahy izao. Ary rehefa nyteny izany izy dia nasehoany azy ny tanany sy ny tongony. Zany Jesosy tsika zany. Fa ny fanontaniana hitanao, teo ny mpianatra tao anatin'ny tena hoe maizina tanteraka, tao anatin'ny alahelo, tao anatin'ny fahaverezan-kevitra ny mpianatra. Ny maty ilay Jesosy tsika. Inona no nataontsika? Izy ny afaka nanangana tamin'ny maty an'i Lazarosy, izy ny nampahiratra ny jambo. Fa itsika ity very, inona ny zavatra ataontsika? Ny zavatra mety manerana, ny zavatra hitanao eo amin'ny fiainanao koa mety maizikitika, mety midy daholo ny varavarana rehetrarehetra. Fa isehoany Jesosy tampoka ianao. Amen. Halleloja. Isehoany Jesosy tampoka ianao. Rehefa mahay mifantoka aminy dia isehoany Jesosy tampoka. Fa oza aza matahotra ary aza taitra, aza mihanahana. Halleloja. Zay ny fanontaniana Jesosy aminao androany. Nahoana ny taitra ianao amin'ny zava-misy, ary maninona ny be fanahina ny fonao. Fanontaniana Jesosy zany. Fanontaniana fahadimy. Halleloja. Eo amin'ny fahavalontsika dia mijanona. Fanontaniana fahadimy. Tiako tena raisinao mihitsy hoe inona zany atao hoe fifatohana amin'ny Jesosy zany. Fanontaniana fahadimy. Hitantsika eo amin'ny Luka 4:9-40 ka hatramin'ny 7:40. Luc 6:46-49. Tonga dia mipetraka amin'ny fanontaniana Jesosy. Ary nahoana ianareo no miantso hoe tompoko, tompoko, nefa tsy manao izay lazaiko. Fanontaniana eo amin'ny fiainantsika zany raha lasa nabary. Nahoana tsika manao an' Jesosy Kristy hoe tompoko, tompoko, nefa tsy manao izay lazainy.
be dehibe ny lazainy Jesosy. Ozy izy ny teny Tompo, tiavo Andriamanitra ao amin'ny fonao ray manontolo, amin'ny herinao ray manontolo, amin'ny sainao ray manontolo, ary tiavo ny namanao tahaka ny tenanao. Izany ny teneny Jesosy Kristy. Dia manontany izy, nahoana ianareo no miantso hoe tompoko nefa tsy manao izay lazaiko? Teneniko anareo ilay kristianina izay mahafoy ny fiara-mivavaka, Hebreo ny teny izay. Aokantsika tsy hafoy ny fiara-mivavaka, fa misy ao teny Jesosy Kristy tompoko nefa baolina ny ao an-doha. Misy ao manao an Jesosy Kristy tompoko nefa fijangajangana makany ambanivohitra ny ao anaty doha, ny ao anaty loha. Misy ao manao an Jesosy Kristy tompoko nefa Andriamanitra tsy lohalarana fa ny zavatra hafa rehetra ny lohalarana. Zay ny fanontaniany Jesosy aminao androany, tsy fitsarana fa fanontaniana hoe nahoana ianareo no miantso hoe tompoko nefa tsy manao izay lazaiko. Alleluia. Manontanianao zany, fanontaniana zany, fanontaniana fahenina. Ao tsara ve anao mihina fa zaka ny fananao tsara zany. Alleluia. Fanontaniana fahenina. Mbola miverina eto amin'ny fanahina ihany Jesosy dia manontany anao izy. Ary izy ao aminareo, na dia manaza no mahay manampy andro ny ainany, na dia kely monja aza. Averiko fa izy ao aminareo na dia manaza no mahay manampy ny andro iainany, na dia kely monja aza. Luka 12:12 ka hatramin'ny 14. Luc 12:22-26. Zao ny teny Tompo ary Jesosy ny teny tamin'ny mpianany, noho izany dia lazaiko aminareo hoe aza manany ny ainareo, izay hoaninareo ny amin'ny tenanareo izay hotafianareo. Be dehibe zao mieritreritry ahoana no haniko rapitso, inona no hotafiko sy ny rehetrarehetra. Fa ny aina mihoatra ny haniny ary ny tena mihoatra ny fitafiana. Every ny goaika fa tsy mba mamafy na mijinjy reny, ary tsy manana fitoeran-javatra na trano fitehirizana, nefa Andriamanitra mamela azy tsy mihoatra lavitra noho ny vorona vanareo. Amen. Za tsy miteny hoe indraindray tsy misy indraindray atao trano tsy misy ary, fa rehefa mipetraka fotsiny ilay fanontaniana inona no antsika, dia tonga ao anatin'ny saiko foana io tenin Jesosy io. Dia ozy hoe izahako mihitsy za tsy zandrina goaika, fa mihoatra lavitra ny goaika. Alleluia. Ohatr'izany koa ny fanontaniana aminao hoe ary eto eo amin'ny 1:20 izy miteny koa eo 12:26 koa raha ny kely indrindra aza tsy hainareo, nahoana ianareo no manany amin'ny sisa. Zereo tsara ny amin'ny Tompo kely indrindra amin'izany manampy ny aina eto tany zany ny kely indrindra amin'ny Tompo zany. Koa ahoana ny ianao manany amin'ny sisa. Alleluia. Zay mahatonga azy manontany hoe ary izy aminareo na dia manaza ny mahay manampy ny andro iainany, na dia kely monja aza. Amen. Ianao mety be hotakotaka sy be problema sy any eo foana problema. Ianao ndraindray miandratra inona ny zavatra Jerova jireranga mahay mamemana izy tany anevitra, mahay manome sakafo anao izy androany, voaika aza homaniny. Akatony teny akinavina nana sy fona mihoatra lavitra ny rehetra misy makatony teny akinavina Vavaka sy fona. Alleluia. Fanontaniana fahafitsika zao alohan'ny fanontaniana farany amin'ny androany. Fanontaniana fahafito dia hoe aiza no hividianantsika mofo hoanin'ireo. Inona moa ty fanontaniana ity? Hitantsika io tantara eo amin'ny Jona 4:1-7 ka hatramin'ny 7. Jona 4:1-7 ka hatramin'ny 7.
Tadiditsika le Jesosy Kristy nakena tendrombohitra niaraka tamin'ny mpianany dia olona 5,000 no nanaraka teny. Dia zao mihitsy ny tenin'ny Jesosy Kristy zao mihitsy ny tenin'ny Baiboly eo amin'ny Jona 4:1-4 ka hatramin'ny 7. Fa niditra tao an-tranon'Andriamanitra izy ka nandray mofo. Alleluia. Teo amin'ny Jona 4:1. Alleluia. Alefaso kely fa aferikely eo amin'ny 7. Dia i Jesosy Kristy dia tendrombohitra tamin'io fotoana io. Dia nanontany izy, nanontany amin'ny Filipo izy hoe apekaro amin'ny Jona 4:1-4 azafady. Filipo namaly azy hoe na dia mofidiana dia nary 100 aza tsy ampy azy rehetra ananany kely avy. Jona 1 zany 4:1-4. Nanontany Jesosy tamin'ny Filipo, reto vahoaka be Filipo, aiza no ividanantsika mofo hoanin'ireo? Dia Filipo niteny, nanao kajikajy, nanao budget Filipo, nanao zay hitany maso rehetrarehetra, aiza ny boulangerie, aiza ny misy gastro pizza eto akaiketo, aiza misy KFC eto akaiketo. Na mofidiana dia nary 100 aza tsy ampy azy rehetra ananany kely avy. Alleluia. Jereo tsara fa teto ny Baiboly miteny eo amin'ny 1:1 miteny Baiboly teto hoe i Jesosy nahafantatra tsara, izany nataony mba hizahana toetra azy, fa izy nalala ihany izay efa ataony. Jereo tsara, Jesosy zany efa nalala an'izay ho ataony, fa nametra-panontaniany Jesosy, aiza ny ividanantsika mofo hoanin'ireo? Tenay koa Jesosy eo amin'ny fiainantsika mametra-panontaniana anao izy. Ianao efa mikajikajy, zao ny karamako, zao ny ary, zao ny alefa Madagasikara, zao ny anaovana ny tranoko, zao. Kanjo le situation, le fahitan'ny maso, tsy izay zavatra amin'ny tranoko. Dia manontany ianao amin'izay Jesosy, na efa fantany aza no ataony aminao, izahana toetranao, hoe aiza ny masonao? Any amin'ny problema ve masonao? Any amin'le tsy fahombiazana ve masonao? Any amin'le fitaitainana ve masonao? Fa ny aminy ny masonao. Tsany amin'ny Jesosy mifantoka ny amin'ny masonao. Alleluia. Fantatsika ny toy any tantara. Fa i André any teny hoe misy zazalahy kely io misy manana mofo izy dia manana hazandrano. Fantatsika ny toy any tantara. Fa indraindray Andriamanitra mampahitanao zavatra izay mety maharikoriko, izay manahirana, fa manontany anao izy, aiza no ividanana mofo an'ireo? Aiza ny ahitana vola ho an'ireo? Aiza ny tokony vahaolana ho an'ireo? Na efa fantany azy zavatra tokony ataony. Raha izany fanontanian'i Jesosy Kristy zany mba hifatohanao any aminy. Ary ny fanontaniana fahavalo sy farany. Dia nisy tantara tao amin'ny Baiboly ihany koa amin'ny Luka 7:10, toko 7:1-9 ka hatramin'ny 9. Nisy boka olona teo. Dia inona ozy ny tenin'ny Baiboly raha niakatra tany Jerosalema Jesosy dia nandeha namaka ny Samaria sy Galilea. Ary niditra tao amin'ny vohitra anankiray izy, dia nisy boka folany fanena taminy izay nijanona teny alavitra teny. Boka tamin'izany teny alavitra teny tsy nahazo mifangaro. Mety koa hoe misy atao hoe boka angambany ohatrany hoe misy figadrana, atao hoe boka angambany mety tsy misy fahantrana, mety misy 4 miza dia ry alavitra ery fa tsy miaraka amin'ny olona madio ety, ohatra zany zava-misy amin'izao fotoana izao. Ary izy niantso mafy, zay mbola niantso mafy izy,
dia ilay hoe ahoana zay tsy avelanao hiantso mafy an' Jesosy fa ary izy ireo niantso mafy nanao Jesosy tompo mandrafo aminay. Ary hitan'ireo dia ho izy tamin'ny mandehana miseho ampisorony, ary efa lasa izy ireo dia nadio teny am-pandehana nijereo tsara. Jesosy teo niteny fotsiny mandehana andala miseho any ampisorony nareo, eny am-pandehana eny zala dia nadio satria nakatoa ny tenin' Jesosy. Jesosy tamin'io tsy nameta tanana nanao délivrance tsia, niteny fotsiny Jesosy, nandefa ny teniny izy. Rehefa eo amin'ny teny dia misy fahafahana, nandeha zalahy. Fa zao rehefa nandeha zalahy eo fa 5 inona zavatra nitranga, ary ny anankiray tamin'ireo raha nahita fa sitrana izy dia niverina. Nanino? Niverina nankalaza an'Andriamanitra tamin'ny feo mahery, sady niankohaka teo amin'ny tongotsy Jesosy ka nisaotra azy. Ary samaritany ny lehilahy iny. Tena maly Jesosy ka nanao hoe jereo ny famalian' Jesosy fanontaniana indray. Alleloia, fanontaniana. Tsy efa voadio avokoa ve izy folo lahy fa izy ny 7? Fanontaniana ho anao zay. Tsy efa voadio avokoa va izy folo lahy fa aiza ny 7 tsy niverina nisaotra? Tenentsika mivavaka amin'Andriamanitra, tompo ataovy zao, misy listra mihitsy ohatran'ireny andeha akany amin'ny supermarché reny mihitsy. Jesosy ataovy zao, dia izao koa, ataony tompo ilay izy. Dia manontany Andriamanitra, fa tsy efa vita ve? Fa aiza ny 7? Ataony iray fotsiny no niverina. Alleloia. Fanontaniana ho antsika izany. Mahay isika misaotra an'Andriamanitra. Rehefa misy zavatra atao, mivavaka ataonao ka mivaly, manaova fanatim-pisaorany, aza mandeha amin'izao fotsiny. Teo azy tsika malagasy aza ny ampianarina raha misy manome zavatra anao pinjamy teny hoe misaotra tompoko. Mahaiza misaotra an'Andriamanitra, mahaiza misaotra an'Andriamanitra raha mbola velonay na vao maraina. Mahaiza misaotra an'Andriamanitra rehefa ho any am-piangonana. Fa tsy hoe rehefa andeha ho aka any am-piangonana ianao dia eo ianao vao mahita hiady amin'ny fianakavianao satria tsy hita ilay kiraronao. Maninona tsy ny sabotsy dia efa nijerevana ny kiraro? Maninona tsy ny omana? Na hoe eo ianao vao hiady amin'ny fianakavianao satria tsy hita ny lokomenanao, ka ny lokomenanao ny hita any am-piangonana fa tsy Jesosy. Alleloia. Zay ny hoe nanontany Jesosy, aiza ny 7? Moa ve tsy folo ny efa vita fa aiza ny 7 isaotra? Eo amin'ny fiainantsika raha misy zavatra ataon'Andriamanitra, tonga dia mahaiza misaotra, ary ny tena tsara misaora azy mialoha. Alleloia. Ireo fanontaniana valy ireo no apetrao eo amin'ny fiainanao. Ahoana ny ataony olona iza moa Jesosy Kristy, izy Jesosy aminao, mino anazy venao. Fahatelo, inona ny tianareo ataony Jesosy Kristy? Fahefatra, nahoana ny taitra ianao ary nahoana ny miahany fonao? Fahadimy, nahoana ianao ny miantso hoe tompotompoka nefa tsy manao izay lazainy? Fahenina, ary iza moa aminao na dia manaza ny mahay manampy andro iainana na kely monja aza? Fahafito, aiza ny ividianantsika mofo? Ary fahavalo, tsy voadio avokoa va izy folo lahy fa aiza ny 7? Alleloia. Mino fa zany fanontaniana eo amin'ny fiainanao zany hanampy anao hifantoka tanteraka amin'ny Jesosy Kristy. Raha misy zavatra tianao hifantohana eo amin'ny fiainanao dia mametrahana fanontaniana. Za rehefa miona amina ary-indrindrandrindra moa jiosy ny tena manao an'izay. Rehefa miona amin'ny jiosy ka situation iray fateneniko anao fa fanontaniana 7 ny anontaniana, dia ianao mila mamaly ny fanontaniana 7 iny, tena mikaroka mihitsy ianao ahoana ny valiko an'ity. Alleloia. Zay ny herin'ny fanontaniana, manampy anao hifantoka. Alleloia. Aza dino toetran'i Jesosy zay 7 amin'ny telonjato 307 fois izy no nanontany tao anaty baiboly. Mihoatra an'izany, tena tsy sura mihoatra an'izany fa zay ny fantatsika aloha no anaty baiboly hoe 307 fois izy nanontany.
rapitso mbola ho toizantsika ny fampianarana, ahitanao hoe inona ny tombotsoany zany atao hoe mametram-panontaniana zany. Inona ny tombotsoa 40 zany hoe mametram-panontaniana zany. Dia ho tahian'Andriamanitra indrindra ianao okany ianao hifantoka amin'i Jesosy andeha ny ambony rano anie ianao entiko fahasoavana sy famindrapoana araka anao amin'ny andro rehetra iananao hitoetra andro lava ao an-trano Jehova ianao. Ampitiavana be dia be tahian'Andriamanitra ianao. Amen.